raha ny resaka ady tamy dia mbola manjaka izy ity eto Madagasikara indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra tahaka ny akaiky ny université Nakatsoetsy misy ny fisolokiana nataona tompona andraikitra iray teo anivon'ny boribory tany faharoa tamin'ireto fianakaviana ireto izao ny vaovao. Famitana ny lazany reto fianakaviana ireto izay eto amin'ny fokotany Atsamany ambanina Katso faharoa ilazana ny nanjo azy ireo. Nanana tsena teto amin'ny toerana ity izy ireo ary nisy ny tetikasany boribory tany faharoa hanao tsena ho manara-penitra. Tsy izay nefa no mitranga mitantara ny zava-misy Raely Arsoa. Tonga ny fotoana anaovana ny tsena manara-penitra dia ndrafay anafao daholo le trano mikiraka rehetra jusk'ary ambany ery fa atao tsena manara-penitra nareo no manorina azy fa mena délai hoe amin'izao tsy maintsy rava ny tsena rehetrarehetra. Efa misy piqué tamin'ny tonga hoe mbola misy piqué naman'le anaovana an'le trano dia rehefa vita ny tonga le fotoana ravaina ny tena satria miara ravaina daholo izay rehetra. Rehefa rava le trano koa tsy haiko na nahita espace malalaka dia tao ambadika izy dia antsa atao ndraiky fa tsy ery fotsiny indray no atao ka maniny izay ny fitahany. Rehefa tsy azo tonga ilay tokony tsy ndravaina ny trano nefa navela teo ihany fa maniny izay ny fitahany hoe ravaina fanaovana tsena manara-penitra izay ndray tsy nanday natao azay sao dia voniny izay hanao tsena manara-penitra izay rehetra rehetra tamin'io io ary andio io trano anankiray io dia izao le izy izao asa na lozika izany na tsy lozika hoe manatona tamin'ny kabariny izao hoe manatona manatona izao dia lazana fa zone pédagogique izy raha ohatra zone pédagogique ity miary amin'ny agroaria raha ao anaty enceinte-ny agro mihitsy misy trano mpampianatra izy koa misy manao trano aiza no akaiky kokoa amin'ny mpianatra le trano eto misy anakaiky fa ohatra fanaovana tsinitsindana hoe fiatsetana samy malagasy ndi na professeur na olona tsotra ao amin'ny manana izay manatsara ny tany ny tokony maniny manatsara zay tsy voatsanga maniny izay ny fitaona. Mangataka ny verenany tany ho azy ireo araka izany ireo olona mampiasa ny tany teo aloha.